Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitsy anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandefandefety izy mba asitra miarabantsika rehetra ho anatin'ity fotoana manokana ny ity manasantsika mianakavy hitsangana tao anatin'ny tokantrano zay mandrehan'izao fahitalavitra izao manjehan'ity onjam-peo ity ihany koa manaraka amin'ny alalan'ny Facebook dia fifaliana ho anay ekipa rehetrarehetra no tafaraka amintsika manerana n'izao tontolo zao manerana ny faritra eto Madagasikara ihany koa sy aty ampitan-dranomasina ity milohan'ny soratsika n'Andriamanitra dia ndao ataontsika lera manao hoe misaotra Jesosy ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho rakatsainareo amin'ny fonareo rehetra dikan'izay tsy olona mihira fotsiny tsy olona mivavaka fotsiny tediavin'Andriamanitra fa olona mikatsaka an'Andriamanitra amin'ny fony rehetrarehetra mba hifotoanao tsara dia ao ataontsika sahery zay iarahantsika midera an'Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra
raha mbola nomen'andriamanitra tombonandro, raha mbola nomen'andriamanitra fahasalamana, raha mbola nomen'andriamanitra tanjaka sy hery, ninina adinao androany, ninina olanao androany, asandrato ny fenao dia aoka hipololotra fisaoranao ny tompo, ny fonao sy ny fananao. Iaraka hisaotra an'andriamanitra isika, misaotranao zay andriamanitra fa mbola nomenao an'ity fotoana manokana ity, afaka miantso ny anaranao eto amin'izao toeran'izao. Ny masoko dia hibanjina anao tompo, ny sofoko andrenesako reteninao, ny oroko fofinaina avy aminao, ny vavako no hiderako anao, ny tanako no anandratako anao tompo. Tongetsay androany hideranao sy ankalaza anao, anome voninahitra anao amin'ny zavatra rehetrarehetra, misaotra anao amin'ny zavatra rehetrarehetra, manome voninahitra anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Aoka natrika eto amin'ity toerany ity ianao, aoka ho tonga eto amin'izao toerany izao ianao tompo, ho tsapanay tsirara avy eto amin'ity toerany ity ianao, ka niza miara-mivavaka amin'izao fotoan'izao dia tsisy hiala-maina na dia ray aza raha eto ianao, raha manatrika eto amin'ity toerany ity ianao, raha miasa eto amin'ity toerany ity ianao tompo, tsy misy miala-maina ny tsirara avy, manatrehana ny tsirara avy, manatrehana ny tsirara avy tompo. Ianao no antony havelomako, ianao matozo aho no arinao hitovy endrika aminao tompo, mankasitraka anao aho, misaotra tompo. Iarahantsika manao zany ery zany, ny masoko no hibanjina anao, ny sofoko andrenesako reteninao. Ny masoko no hibanjina anao, ny sofiko no andrenesako reteninao, andrenesako ireo teninao, ny oroko fofinaina avy aminao, ny oroko fofinaina avy aminao, ny vavako no hiderako anao, ny vavako no hiderako anao, lazao hoe ny tanako no anandratako anao, ny tanako no anandratako anao, ny saiko isaintsaina ny fahalebiazanao, ny saiko no isaintsainako ny fahalebiazanao, tompo ianao no antony velomako, tompo ianao, tompo ianao no matozao no arinao hitovy endrika aminy, tompo ianao, tompo ianao no antony velomako, tompo ianao, matozao ahy no arinao hitovy endrika aminy. Aventsika hatrany am-boalohany erantsika, ny masoko no hibanjina anao, banjina ny sofoko no andrenesako reteninao, ny sofiko andrenesako ireo teninao, ny oroko fofinaina avy aminao, ny oroko fofinaina avy aminao, lazao hoe ny vavako no hiderako anao, ny
vavako iderako anda ny tanako no anandratako anao ny tanako nanandratako anao isaiko isaintsaina ny falebiazanao isaintsainako ny falebiazanao tompoyanao ivelomako tompoyanao no batizaoa no arinaoa itovietseretra tompoyanao natonivelomako tompoyanao no batizaoa no arinaoa itovietsika no arinaoa itovietsika opetratsika ampilatan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao a teneniny tompo hoe tia hita azy ianao te iona manokana aminy ianao amin'ity androany ity milohan'ny andraisitsika toromarika foy amin'ny soratra masina andehanantsika ilona ao anaty vavaka amin'ity anio ity dia teneny Jesosy fa tia hita azy ianao te iona manokana amin'ny tompo ianao amin'ity androany ity te andray mikasika ao manokana tompo te hitanao te hita ny vonina hitrao eto amin'izao toerana izao raha miantso eto amin'ity toerana ity izay tsy raray avy atao anatin'izao tokantrano izao eo anivon'izao ankonana izao manaraka nyity fahitalavitra ity mandrehan'izao onjam-peo izao tompo ny tanjonay androany dia mba iona manokana aminao mba hitanao eto amin'izao toerana izao tompo mba hita ny vonina hitrao zahay satria ny tena milaza manao hoe raha miray aminao zahay dia mamobe zany zavatra mba irine tompo ahita n'lay voninay hitrao eto amin'izao toerana izao mba tsy hiala maina mba tsy hivavaka fotsiny mba tsy antsoantso fotsiny fa tena hisy fiatraikany eo amin'ny ara-panahinay eo amin'ny fahasalamanay eo amin'ny fiainanay manokana ny zavatra rehetrarehetra zay tanterana eto amin'ity toerana ity amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoa toerana vetivetsika iroso ao anatin'ny vavaka lehibe izay tanterana indray amin'ity androany ity ny ten'Andriamanitra dia milaza atao amin'ny Luka 5 dia ny 7:70 tsara moa zany manamarika fa androantsika dia andravarava ny karazana blokazy sakatsakana tsy fahombiazana ara-piainana karazan'olona mety manana fafahana aomby ianao tokony havita zavatra nefa ohatra misy zavatra miazona anao zany dia horavatsika zany androany tsy ny baibolinao ihany na ny vavanao ihany tokony hitory filazantsara fa mamelahy ianao hiteny an'ity zavatra angezabe ity fa ny fiainanao ihany koa mila mitory filazantsara mila mahita ny fiainanao miova ny fianakavianao ary mila mahafantatra hoe iza lay Andriamanitra miaraka aminao ka toko 5 dia ny 7:70 amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty sinoditra tonta fa raha izany ny divay vaovao mahatritra ny sinoditra ka horaraka ny divay sady ho simba foana ny sinoditra fa 7:70 fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anaty sinoditra vaovao avereny kely azafady fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao ao anaty sinoditra vaovao androantsika dia andravan'ireo endrika tendrombohitry ny olana ireo endrika blokazy sakatsakana rehetrarehetra tsy fahombiazana ara-piainana sy ny endrika takan'izany misy riavana ny olana na ny blokazy avy amin'ny devoly zany hoe ny devoly mihitsy miazona an'le olona tsy androso tsy ahomby tsy hita vokatra amin'ny fiainana ary io na inona mitranga ke tsy maintsy mandroaka devoly misy olona moa miteny manao ny anareo dia délivrance foana dia fandroana devoly dia maninona nganareo tsy mahita ntombavaka akoatran'izany nareo za mahalala pasteur anankiray zay
zany pasteur zany na mitoroteny any mariage tsy maintsy misy délivrance. Amindray andro koa nahita azy nitoroteny teny am-pasana dia gaga fa mbola misy délivrance ihany koa any am-pasana. Ary natahorako ndray andro zany dia sendra nana nitsodrano mariage izy. Ozy aza hitako ka hitsipaka eto reto mpivady reto tonga de rava ny mariage. Ka ninina mitsanga. Baiboly milaza manao hoe toero ny devoly. Tsy mila tsitsitsina ny devoly. Tsy maintsy roana ny devoly. Tsy maintsy potena ny fanjakana. Fa zao anefany misy blocage avy amin'ny devoly, avy amin'ny fahavalo. Fa zay eviny mivavakantsika ny roany, zay amotentsika n'ilay siny hoditra tota, lay maizy atsika teo aloha, de misy karazana olona tsy ny devoly manakana ny lalany fa ny toetrany maizy azy. Zany hoe lay olona lasa mpanompon'Andriamanitra, lasa mpivavaka be, lasa manana anara-piangonana, lasa mafantatra amin'ny pasteur, ary mety akaiky ny pasteur mihitsy azy, fa ilay siny hoditra tota ao anatiny mbola potika tsy mbola niala tao aminy. De ny ten'Andriamanitra mazava tsara manao hoe raha mbola tota ny siny hoditra, Andriamanitra tsy manome divay vaovao. Tsy mampiakatra an'le olona eo amin'ny dingana vaovao, eo maridefy vaovao. Na de mangataka an'izany ary le olona. De ny ten'Andriamanitra mamaly manao hoe raha ho terena ka sina divay vaovao ilay siny hoditra tota, de ahoana ozy izy soratra masiny? Simba ozy izy, ho tritra ilay siny hoditra ary ho raraka ny divay. Ndikan'izay, raha tianao hiala ireo karazana hery zay miazona anao, mibloqué anao, milimité anao satria misy kristianina variana mihitsy manao hoe ahoana ny zanako zao tontolo zao ohatra ny to mavita zavatra lehibe, manangana zavatra goavana. Fa rehefa jerenao amin'ny fiainan'ny kristiana dia ohatra ny hoe moyenne, eo ihany, tsy misy tena mipoka be mamilatra be zany, fa eo ihany. Fa ahoana le Andriamanitra ivavahantsika? Manao fagagana marina ve? Ny valiny, eny. Mita marina ve? Eny. Manova fiainana marina ve? Eny. Fa indrandray lay toetratsika miazona atsika hijanona amina toerana anankiray. Ka na de miaka be ary ianao, mivavaka be ary ianao, fa mbola ao le siny hoditra tota, de io no manery ianao hijanona amina toerana anankiray. Ary na manahoana ezaka ataonao, de mijanona ho antontonony eo ihany ny vokatra hitanao amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika hivavaka androany, manasanao ahitsangana, amotika n'ilay siny hoditra tonta, re toetra atsika, re maizy atsika teo aloha. Mety efa tena ela be ianao ny vavahana, satria ity fandarantsika ty moa dia tsy mialonjafy. Tsy misy resaka anara-piangonana na toko-pivavahana na arany fikambanana. Fa de Jesosy nikambanantsika eto, ny tenin'Andriamanitra, ary ny tanjonay de zao, ianao mandova ny lanitra, mahita fiovana, mahita fahasoavana eto amin'izao tontolo zao. Ka mety efa ela be mihitsy ianao nivavaka nanompo an'Andriamanitra, fa ianao mbola misy toetra, mbola maizy ianao, mbola manjaka ny anatinao any. Tsy ny devoly manakana ny lalanao. Devoly zany efa resy, devoly zany efa potika. Fa indrandray misy toetra mila dinitsika tsara ao anatsika ao. Misy toetra zay mbola miazona atsika, manakana atsika ary mametra atsika, tsy hita zavatra tena mamiratra ao amin'Andriamanitra, tsy hita zavatra lehibe, mahitsika Andriamanitra mamindra fo, fa eo ihany le zavatra hitatsika indrandray, moyenne. Nefa Andriamanitra tsy Andriamanitra moyenne fa Andriamanitra lehibe. Fa misy zavatra manakana an'Andriamanitra ao. Jereo ireo mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly, fa Andriamanitra rehefa manao zavatra amin'izy ireo, tsy zavatra kelikely zany. Zany no tokony hitranga amin'izao vanim-potoana farany zao. Raha mety ianao, asandrato ny tananao roa, avereny zao vavaka zao. Jesosy io, Jesosy mifony eto anatrianao any. mifony eto anatrianao any. Miaika Miaiky aho, fa misy fotoana fa misy fotoana ny toetrako ihany, ny toetrako ihany, ny maizy aho, ny maizy aho, ny fahazarako ny fahazarako, no manakana ny lalako, manakana ny lalako, no mametra ny lalako, mametra ny lalako, miteraka karazana limitation. miteraka karazana limitation. Androany aho Androany aho dia hifantoka amin'ny tenako, dia hifantoko amin'ny tena, tsy hijery aho tsy jerin'izaniza fa hifantoko amin'ny tenako, fa hifantoko amin'ny tena, araka ny voalazan'ny teninao, araka ny voalazany zay milaza manao hoe zay milaza manao hoe raha mamantatra ny tenanay izahay mamatatra ny tenanao izahay dia tsy hoe lohany
lohana dia tsy hoe lohana noho izany Jesosy noho izany Jesosy sy miaingana amin'izana amin'izy miainga amin'izana fa miainga amin'ny tenako fa miainga amin'ny tena ity vavaka androany ity ity vavaka androany tsy miandry ny fiovan'izaniza fiovan'izaniza fa zany mila miova fa za androany mila miova androany mila mamotika mila mamotika an'ilay siny hoditra anay tonta sy nioditra lay toetrako teo aloha toetrako teo le maizy ateo aloha izy ateo aloha le olona le taloha olona taloha zay mbola manarakaraka mbola manaraka fa ratsy izany fa ratsy zany tsy afaka hanao zavatra lehibe tsy afaka ianao hanao zavatra lehibe tsy afaka hanome le divay vaovao ianao tsy afaka hampiakatra zany ianao raha tsy miala mihitsy le toetrako teo aloha le toetrako teo mandoalika eto anaty anao atompo mandoalika eto anaty anao ifona eto anaty anao fona eto anaty anao androany androany hatramin'izay hatramin'izay de varina de varina mijery ny fiainany hafa mijery ny fiainany hafa mandinika ny hafa foana mandinika ny hafa foana ary ny zavatra hitako ary ny zavatra hita de ny fahelako de ny fahelako tamin'ny fanompoko an'Andriamanitra tamin'ny fahitako fa tsy mahita akory fa tsy mahita fa indrandray fa indraindray mbola misy karazana toetra mbola misy karazana fahalemena karazana sy ny otatota sy ny hoditra zay mbola mibahana ny anatiko any mibloke ny fiainako manakana ny lalako manakana ny lalako ary na mahita ry aho ary na mahita mivony nahita Andriamanitra mahitra Andriamanitra de eo ihany de eo ihany tsy tena mamiratra tena tsy tena misongadina be tena misongadina be nefa ne ianao Andriamanitra nefa ne ianao Andriamanitra lehibe Andriamanitra goavana Andriamanitra goavana fa zany ny olana indraindray ny olana indraindray mitoetrako ny olana indraindray Mitoetrako ny olana mifony eto anaty anao aho mifony eto anaty miantoraka aminao atompo miantoraka aminao afao atompo. amin'ny toetrako io Afao aho amin'ny toetrako amin'ny io aho. fahazarana fahafy io fahazarako io aho. io fombako afahafy io fombako afahafy. zay itenenan'ny olona mandrakarivo Ny olona mandrakarivo tompo Tompo. mila nao aho mila nao mila ny fanampinao Mila ny aho fanampinao aho. ity foko ity foko ity. ny zavatra tenenin'ny vavako Zavatra tenenin'ny ny zavatra vavako. jeren'ny masoko ny zavatra jeren'ny masoko. iainako zavatra iainako any amin'ny miafina any any amin'ny afina ndraindray mieritreritra manao hoe Ndraindray mieritreritra tsy hitan'ny manao- olona akory zany tsy hitan'ny olona akory nefa zany. hitan'Andriamanitra Nefa hitan'Andriamanitra. mifona aminao atompo Mifona aminao manatona anao aho Manatona anao aho. afao androany Afao androany. aoka hitsotra ny tana maherinao hitsotra ny tana ka maherinao. hamonjy ahy ianao miara-mamonjy ahy ianao sotra Jesosy eo misaotra Jesosy halleluja halleluja amen amen hotoizantsika samy vavaka zany aza mijeryn'izanizy ianao am'izao fotoana izao ndraindray ianao mieritreritra manao hoe misy mamosavy angamba tena misy olona ratsy toetra mihitsy misy olona tena maka ala misy olona tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy fa ndraindray tsy zany ny marina za tsy miteny hoe aza roana ny devoly tsika ary mandroaka devoly foana fa indraindray misy toetra tsika mila dinitsika eo anatren'Andriamanitra misy toetra tsika mila ialatsika mila angatatsika fanampiana amin'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra ô ty toetrako ty ohatran'izao fa izay toetra tsika izay indraindray no miazona tsika hijanona eo amina toerana anankiray raha mety ianao dia hivavaka tsika hifona amin'Andriamanitra hibebaka amin'Andriamanitra mihitsy mba hanampy ianao ny tompo hanafaka anao anatin'ireo karazam-pahalemena ireo indrindrandrindra ianao zay fa ela nanompoana an'Andriamanitra ela ny hivavahana misy zavatra indraindray raiky tapisaka ny anatinao any iarahantsika amin'irety pasteur rehetra zany mivavaka zany zao fotoana izao Andriamanitra dia mifona aminao izahay amin'ireo karazana toetra hoarina tahakany sy ny hoditra tonta zay toetra ratsy zay toetra namatotra hatramin'izay toetra taloha Andriamanitra zay tsy araka ny sitraponao zay fahazarany ratsy hifonananay amin'ity androany ity arangatanay tompo amindra fo aminay ianao amela heloka aminay ianao amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mitaraina eo anatrenao izahay mila famindram-po izahay mila famelan-keloka izahay amin'ireo karazana sy ny hoditra tonta le toetra tsy izy le toetra mety efa tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy ianao fa dinio ny tenanao amin'izao fotoana izao dinio ny tenanao mety mampiasa anao Andriamanitra fa eo ihany moyenne ihany tadidio tsara fa ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra moyenne fa Andriamanitra lehibe ndikan'izay mila mahita zavatra lehibe ianao ambadika ty vavaka ity mivavaha amin'izao fotoana izao ny fisainanao ny zavatra eritreretinao andro amanalina ny zavatra mampitempo ny fonao ny zavatra teneny ny vavanao ny zavatra malinanao isan'andro dinio eo anatren'Andriamanitra izany ndao hivavaka tsika raha mety ianao dia mandoalika eo mpandoliana nao tsika n'izany vavaka izany raha tsy afaka mandoalika ianao tsy maninana eo mpitsanganana na eo mpitoerana eo fa tiako ianao hivavaka andinika ny tenanao eo anatren'Andriamanitra fa misy toetra mila angatana amin'Andriamanitra mihitsy mba ho afaka amin'ity anatsika ty Jesosy eo
izay dia mangetaheta mba hanana toetra tsara, toetra vaovao, mila fanovana Andriamanitra, mia mitombo amin'ny fahatsarana, mia mitombo Andriamanitra amin'ny fankatoavana, ary mia manakaiky amin'ny sitraponao. Jesosy eo, fantatray fa raha misy siny hoditra vaovao Andriamanitra ka asiana divay vaovao dia tsy rovotra, tsy tritra zany. Androany ihany koa dia angatanay mba tena hoara tahaka an'izany siny hoditra vaovao izany Andriamanitra. Ny tenanay tsirairay avy, aoka Andriamanitra hanana toetra vaovao izay, hanana toetra mendrika izay, hanana toetra tsara izay, hanana toetra tena araka ny sitraponao izay, amboary zay tsy mety rehetrarehetra, esory zay tsy mety rehetrarehetra. Ampy mihitsy izay amin'ity androany ity Andriamanitra, mba hahafahanay Andriamanitra hanova ny toetranay, hiala amin'ny toetra ratsy, hiala amin'ny toetra tsy izy, hiala amin'ny toetra zay anisany fahotana eo anatrenao, anisany heloka eo anatrenao. Fa aoka Andriamanitra hanana toetra mendrika, toetra tsara, toetra tandriva araka ny sitraponao, satria ny fanirianay azy dia hanana toetra tahaka anao mihitsy Jesosy. Hanana toetra tsara tahaka anao izay, hanana toetra tena madio tahaka anao izay, toetra rariny tahaka anao izay. Ibebahana eto anatrianao Andriamanitra ireo karazana toetra tsy izy rehetra ifonana aminao, fandraindray zay mbola manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao, mandeha amin'ny lalan'izao tontolo izao, mbola makafily ny fiainan'izao tontolo izao izay. Eto anatrianao Andriamanitra ifonanay Jesosy ireo zavatra tsy mety rehetra nataonay, mety nitenen'ny vavanay, mety nalehanay, mety nijerenay, ifonana aminao zany Tompo. Impiry moa ianao miteny anay hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Te iovy zay Tompo, te olom-baovao eto anatrianao zay. Fa raha misy olo amin'ny Kristy te olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indrefa tonga vaovao zao. Tompo ovay vaovao mihitsy ny aty anatinay. Ndray zay mbola manana toe-potsy izy, toe-potsy mendrika eo anatrianao. Avao Jehovah Andriamanitra, samy ivavaka tsika ato amin'ny tokantrano ato, samy ivavaka tsika ndao ty ivavaka androany ty, angalatsika depara teboka vaovao iray, iovan'ny toetra tsika, iovan'ny fomba tsika. Raha mety asandrato ny feo, angatao famindra-po avy amin'Andriamanitra. Lazao Jehovah Andriamanitra hoe mamindra-fo amiko araka be fitiavanao. Tompo, mandinika ianao, mandinika toe-poko, mandinika toe-tsaiko, mandinika momba rehetra. Fantatrao tsara ka iny alehako rehetra, fantatrao tsara momba rehetra, fantatrao fa manana faniriany ratsy, fisainana ratsy. O Tompo Andriamanitra, esory aty anatin'ny sainay za, esory aty anatinay. Ndray zay mbola manana toe-potsy izy, be felonana, miavinavina, mitady iriare, mitady eboebo, vao mahazo diplôma kely, vao tahina Andriamanitra kely dia mitady izaozao zany. Ambary eto anatrianao Tompo, ovay eto anatrianao, mangataka famindra-po avy aminao, angatao le famindra-po avy amin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity asandrato mivavaka ao, itonto famindra-po avy amin'Andriamanitra, ho vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, mivavahantsika tsiraray avy Tompo, amin'ireo fo izay tsiraray avy. Fa hoenao hoe mamindra fo amin'izay tiako amindrana foa, mamela heloko amin'izay tiako amelana heloka Tompo, amin'ireo fo izay tsiraray avy ato amin'ity tokantrano ity, ato amin'ity studio ity, iantrano tsiraray avy Tompo, mba tsy ho fahazarana na fombafomba fotsiny ny ivavahanay aminao, fa tena ho ataonay amin'ny fonay rehetra. O Jehovah Andriamanitra, indray midogy aminao, indray misisika eto anatrianao, miantso zany famindra-po zany. Bartimeo niantsoantso tamin'ny feo mahery hoe ry Jesosy zanako Davido, mamindra-fo amiko, indreto zay tsiraray avy iantrao Jehovah Andriamanitra. O mamindra-fo aminay tsiraray avy, ny mpanompon'Andriamanitra miara-mivavaka aminay, amin'ireo fo Jehovah Andriamanitra, misy mbola minimanao adalana, nefa mpanompon'Andriamanitra mitondra asan'Andriamanitra. Raha mety ianao dia amin'ireo fo aza miantsoantso be fotsiny fadinio tsara ny tenanao. Inareo karazana toetra mbola velona ao anatinao ao, mbola miaina ao anatinao ao. Ianao mihitsy hoe misy zavatra mbola manaraka anao tamin'ny ianao mbola tsy mivavaka, dia mbola iainanao amin'izao fotoana izao. Ianao anefa lasa kristianina, ianao anefa lasa mpanompon'Andriamanitra, fa ianao mbola misy siny ny hoditra tota, mbola misy toetra, mbola misy olona taloha, mbola misy zavatra maizy ianao. Ianao le mora misendotra, mora miady aman'olona, mifamaly aman'olona. Kristianina ianao, miady atsena. Kristianina ianao, tsy malefitra ny amponao mihitsy. Kristianina ianao rahalahy, fa tsy mamelona ny ankonanao ianao, tsy miraraha ny vady aman-janakao ianao. Aleonao mame vola mipiara-miasa aminao, namanao omenao vola, fa ny vady aman-janakao tsy omenao vola. Misy toetra mbola manaraka anao amin'izao fotoana izao.
tsory amin'Andriamanitra mihitsy zany amin'izao fotoan'izao hoe ty Jesosy mbola misy toetra mamatotra raha tsy tsorinao le izy raha tsy borano amin'Andriamanitra le izy tsy ho afaka mihitsy zay mitsotraka mafoy an'izany mahazo famindrapo toy izy mivavaka amin'izao fotoan'izao tsory amin'Andriamanitra ny fahalemenao Andriamanitra tsy tokony hanafenanao mihitsy ny zavatra mbola mamatotra anao marina avokoa ny tompo zany zavatra rehetra zany Jesosy tokoa ny Andriamanitra ny nitoetranay tompo no manakana ny valim-bavakao tsy ho tonga eo amin'ny fiainanay Ndraindray dia manirika ny amin'ny hafa foana izay ndraindray dia manome tsy ny fiangonana manome tsy ny mpanompon'Andriamanitra manome tsy ny hoe tsy noentinao mambavaka izay tsy nametranao tanana kanefa tompo nitoetranay ihany no manakana ny fitahinao tsy ho tanteraka eo aminay Jehovah Andriamanitra ho resy lahatra androany fa hiverina ny amin'ny fitiavana voalohany hiverina Andriamanitra androso ao anatin'ny fianteherana amin'Andriamanitra zany hoe tsy ametraka ny tenanay ho tahaka ny hoe iza loatra moa izahay Andriamanitra fa izao hoe mila midina Andriamanitra izahay mila manana le toetra n'Andriamanitra izahay ianao dia mampianatra anay mandrakariva fotoan'izay Andriamanitra mieritreritra manao hoe rehefa tafiditra any am-piangonana rehefa manana andraikitra zaty zaroa rehefa fantatry pasteur manao adidy miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny zavatra maromaro dia mieritreritra manao hoe faly aminay Andriamanitra amaly vavaka anay izy fa Andriamanitra tsy azo vidim-bola Andriamanitra dia manan-karena Andriamanitra mpitsara marina tompo tsy ho takiny zany mihitsy tsy ho takiny vola mihitsy ny fijerin'Andriamanitra fa zay mila manamboatra ny toetra anay mila manana ny toe-panaharaka n'Andriamanitra tsy ny fidirana ao am-piangonana ny zava-dehibe ka mahatonga anay tonga ao amin'ny Kristy fa mazava ny voalaza amin'ny Baiboly zay milaza manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy ny alalana fa tonga ao aminao zay Jesosy tonga ao amin'ny Kristy ny olona anankiray dia ny fiovan'ny toetrany ny fahafatesan'ilay olona teo aloha ary ny fahatongavany tonga olom-baovao tsy tantaratra eo amin'ny tsony ilay toetra taloha le maizy azy teo aloha zany no tiany ho tsapa amin'ity androany ity Andriamanitra te ho tonga olom-baovao zay te hitsangana eo anatrenao Andriamanitra raiko aho anoritoro an'ilay sy ny hoditra tonta anala n'ilay maizy anay sy le toetranay any anatinay any Andriamanitra mila ny fanampianao mihitsy zay amin'ity androany ity tompo mila fanohanana avy aminao Andriamanitra sy tiako Andriamanitra hiara hitombo ato anatiko ato zany toetra ratsy zany tsy tokony hitombo ato anatiko ato zany toetra ratsy zany Jehovah Andriamanitra ianao dia nampianatra anay andro manalina ny sitrapon'Andriamanitra nanitsy ny lalan-kale anay nanoro-hevitra anay efa nanala anay tao anatin'ny fahadalana efa nanala anay tao anatin'ireny fahazaran-dratsy zay tsy araka ny sitraponao ka raha androany Andriamanitra zay ao anatin'ny andraikitra amin'ny asa fanompona dia mahita ao anatin'ny Baiboly Matio dia manambara fa tsy zay rehetra miantso ny anaranao tompotompo no afaka hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa zay rehetra manao ny sitrapony ray Jehovah na manahoana ireo sedra zay nilalovan'i Jesosy tsy ny devoly zany no manakana ny lalanay fa ny toetranay ihany maizy anay ny zavatra iainanay le toetranay teo aloha zay mbola manaraka anay aty amin'ny fivavahana aty amin'ny fanompona an'Andriamanitra aty zany no manakana ny lalanay indraindray tompo atanay tompo fanavozana avy aminao amboaro mihitsy ny toetranay amboaro mihitsy ny ao anatin'ny foko ato Andriamanitra amboaro ny fonay tsara ihany ho anay rehetra zay mivavaka mangataka sy miantso mitaraina ny anaranao Andriamanitra oka ny tena ho isy fiainana vaovao misy toetra vaovao le toetra zay ahafahanay mandroso Andriamanitra ianareo dia nampianatra Andriamanitra hoe tokony ho amovo mendrika ny fibebahana ianareo tompo malala koa indrindrandrindra ireo zavatra zay efa nialanay teo aloha bebany teo aloha tatoato nefa ohatrany to lasa makamamy an'izany indray izahay ohatrany to lasa miaina amin'ny fiainana tahaka an'izany dia manome tsiny foana hoe fiangonana tsy misokatra fitondram-panjakana tokony tena manokatra fiangonana indraindray anefa tompo tsy amin'izany zavatra zany ny saka ny valim-bavaka eo aminay fa ny ataonay ihany Andriamanitra ny ataonay ihany Jesosy tompo mila nao izahay androany hiverina aminao Andriamanitra amboaro ny ao anatinay amboaro ny tenanay ny teny alokan'ny vava ny zavatra saintsain'andro manalina mba miadinika ny fomba fampandrosoana ny asanao ve izahay Andriamanitra rainay tsara indrindra oka ny tompony tsy ova miaratsy ny toetranay fa oka ny miamazava hiala mihitsy ilay hoditra tonta hiala mihitsy ilay Andriamanitra dia izahay mpanompon'Andriamanitra ihany manome lesona ratsy ny anatina ihany mieritreritra ny tenanay hoe pasteur mpanompon'Andriamanitra dia mety daholo ny zavatra atao rehetrarehetra fa indraindray mbola misy fahalemena mbola misy toetra mbola misy an'ilay karazana maizy anay teo aloha zay amarinay amin'ny soratra masina tsy manaiky ho diso tsy manaiky hiety eo amin'lohan'ny tenan'Andriamanitra na dia hita zao ary fa zavatra tsy mila fanavozana izay
amboaro toetsainay tompo aza velo ratsy saina aza velo ratsy fo aza velo ratsy fitondrantena oka Andriamanitra tahakany sy ny hoditra vaovao Andriamanitra ary divay vaovao ny tenanay amboary tompo atsareo ny fona atsareo ny tenanay raha misy tsy mety Andriamanitra itsio raha misy tsy araka ny sitraponao amboaro Andriamanitra amboaro amin'izao fotoana izao ataovy olona mendrika ho zanakao olona mendrika ho zanakao Andriamanitra mpanaradianao hoe irakao hoe Jesosy eo amin'izao fotoana izao hoe tefeo ny fonay tefeo Andriamanitra amboaro volavola mba ho lasa tena mamira zay mbola tsinona fa le teo aloha ihany zany hoe voazany tena Andriamanitra teo sinitra toto zay mila potenay mila esorinay amin'ny ty androany ity mila ngotana ialany anatina ihany zay mora tezitra mora tafitona mora miady amanonavozana avy aminao zay vavanay mifosany rahanay vavanay mifosany anabavinay miteny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra toerana iray zay dia mazava fa ny toerana hafa kosa dia maisina oko ho hita eo masony olona rehetra amin'ny fahazavanareo hoy ny teninao tompo indreto zay tsy raray avy avozo mihitsy zay Jesosy eo mba iseho tena ho zanak'Andriamanitra iseho handray an Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny raho any lanitra fa raha mbola manana toetra sadasada fiatsarambela tsy izany ny toetra nananay kristianina satraonay nandova ny lanitra satraonay niditra ny lanitra fa ny lanitra tsy hidira mpiatsara velatry ny lanitra tsy hidira mpijangajanga ny lanitra tsy hidirandreo maloto fo ampary ataonatreanao zay tompo so dia ity fonay ity tompo no sakanay ray lehibe tsy hidiranay ny lanitra mbola mialona ny rahalahy mialona ny anabavy mialona ny fianakaviana raha misy tafita tompo avao zay ataonatreanao o tompo mifonja iny amin'izany toetra ratsy ananana izany ataonatreanao angatana indra fo famelana avy aminao avao zay Jehovah Andriamanitra ambary eto anatenao aitsiotianay tompo ho mahitsy eo anatenao ambary zay Jesosy tefeo anao zay tsy raray avy milanao raha io milanao Jesosy ty andeha lavitra zay manomboka avao zay tsy raray avy iala ny sakatsakana rehetrarehetra vokatry ny toetranay ty andresika an'izany zay manomboka androany sasao madio aho mba ho afakeliko sasao madio aho mba ho afakeloka ary diovy vaombaho afapahotanako tompo sukafiniho tokso anambara ifiderana sasao adio aho mba ho afakeloka sasao madio aho afakeloka ary diogy aho afapahotanako sukafiniho tokso anambara ifiderana anambara ny fiderananao anambara ny fiderana anambara ny fiderananao anambara ny fiderana vavaka iaintsika amin'izao fotoan'izao mpandolina eo poteo lay toetra teo aloha tena teneny mihitsy miala tao anatiko zany tsy mila nyzany tsony tsy ilaiko tsony zany ny zavatra anankiray rehefa tsy ilaina dia arina tsy azo tahirizana fiatsaram-belatsy fiafinafonana fialonana fahatezerana valy fatsy fankalana olona reo karazana toetra zay miainanao taloha nefa mbola iainanao amin'izao fotoan'izao mbola manaraka anao amin'izao fotoan'izao ary na ianao ary nandray lasa sainany amin'ny tenanao hoe hoaiza marina ty occasion anao androany fotoana manokana ho anao androany tiany tompo vonjeny ianao tiany tompo amiratra ianao
tsy tian'Andriamanitra hijanona amin'ny toerana misy ianao io, ianao tsy mbola sazanao io toerana io, te hitondra anao lavitra Andriamanitra. Tiany tompo ianao hifanena amin'ny anjara voatendrinao. Tiany tompo ianao anaovana zavatra lehibe zay avarina ny olona rehetrarehetra. Impact mondial fetraikany maneran-tany, ampitolagaga ny olona rehetrarehetra. Andriamanitra tsy manao zavatra nitontonony zany, zavatra lehibe ny ataona. Ka amin'izao fotoana izao ngody tenena eo mpandolina eo, raha reraka mandoalika ianao tsy maninana mitsangana na mipetraka, fa teneno zany esoriko hiala teo anatiko ato ny fiatsaram-belatsy, ny fankalana olona, fankalana ny zobaviko, ny rafozako, ny praitapo, ny fianakaviako, esoriko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tena mivavaha mihitsy amin'izao fotoana izao. Teo ilay sy nioditra tonta amin'ny anaranao Jesosy. Miaraka amin'reto manala ireo karazana toe-po, tsy manaiky tsony mihitsy le toetra tsara velatsio, le toetra anatinay Andriamanitra miala fangana olombavao mihitsy androany, miala anatin'ny fonay io moramora tezitra, mora tafotohana, miavonavo, mireare, miala ao anatinay zany, miala ao anatinay zany. Amin'ity androany te dia esorinay ao anatinay, arinay mihitsy azy, roainay mihitsy azy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Manala ireo karazana toe-po ratsy, toe-po apaka, toe-po tsy mety, toe-po tsy izy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatsay fa mandray anay ianao, fantatsay fa tsy mandahanay ianao tompo. Ampio zay amin'ity androany ity, esory hiala ty anatinay aty ny karazana fiatsaram-belatsy, ny fankalana olona, ny fifosana olona, ny toetsaina ratsy, ny toetra ratsy rehetrarehetra zay nanaraka ny hatramin'izay. Lay sy nioditra tota rehetra zay mbola miazona ny lalanay, mahatonga anay ohatrany hoe voatery voahidy, mijanona sy mikatona amina toerana anankiray. Tsy ekena intsony zany manomboka androany. Ny Andriamanitra dia lehibe, mila miova ny toetranay androany, ho tonga olom-baovao. Raha hitsangana eto amin'ity toerana ity zay androany, dia hitsangana olom-baovao. Zany ny tanjonay androany. O Jehovah Andriamanitra, mandinika ny tenanay zay atao anatrehana hoe manahoana tokoa, miendrika ho ampakarina tokoa ve zay tsirairay izay le fiangonana ho ampakarina, manahoana zay sao dia amin'ny alalan'ny vavanay indraindray mbola tia mifosafosa, manaratsy ny hafa. Fa tsaroko ny teninao manao hoe raha misy manao azy ho mpivavaka kanefa tsy mahatandrina ny vavany, dia zava-pona amin'ny fivavahany zany olo zany. Mahery mivavaka zay, mahery mandoalika zay, nefa tsy voafianay ny vavanay. Amboary eto anatrehanao fotoana tsara indrindra, teboka tsara indrindra iankianay zay Jehovah Andriamanitra. Amboary eto anatrehanao, mandika anay ianao, fantatrao ianao nge nanao ny tananay, ianao nahary anay tamin'ny alalan'ny tananao, nanaovanao anay ka fantatrao tsara momba anay rehetra, fantatrao tsara ny alehanay rehetra, fantatrao ny zavatra saintsainay, zavatra irinay, dia maniry ratsy, misaintsaina zava-dratsy, misaintsaina fiainan'izao tontolo zao. Tompo avozo eto anatrehanao, mangataka famirapo avy aminao, avozo ny toetranay, avozo ny toetranay. Le olona teo aloha, le maizy teo aloha, le toetrako teo aloha, le maizy le olona teo aloha, poteko zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Ny karazana sinota tota rehetrarehetra zay miazona, manakana ny lalako, milimite ahy, nahara-panana ara-nofo. Andriamanitra te ampiasa, Andriamanitra te hitondra lavitra fanandray. Misy karazana toetra zay tsy mety amin'Andriamanitra ny anatiko any, zay mbola nanaraka tamin'ny andron'izao tontolo zao, aty amin'ny fivavahana ity, aty amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, mbola vela ty anatiko any zany toetra zany. Poteko zany androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Tsy manaiky an'izany aho, tsy manaiky an'izany aho. Mila mifangana ho tonga olo-baovao manomboka amin'ity androany ity, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy miala tanteraka daholo amin'ny anara-maherin'i Jesosy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Ireo karazana fiatsaram-belatsy, fiafinafonana kininina, fahatezerana, ireo fomba zay mbola nentina mahazatra nefa efa tsy afahana mahita valim-bavaka, eo amin'ny anaran'i Jesosy mikala tanteraka ato anatin'ny fo. Miala ao anatiko ato daholo zany rehetrarehetra izany, tsy manam-pahefana tanteraka ato anatiko ato zany, tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarita. Za dia manapodika zay asany fanahaloeta. Ireo toetrako taloha zay mbola miafasitrika ao anatin'ny fo any, ireo toetrako taloha zay mbola. Oh, io zay tompo ah, io zay manomboka androany, io zay manomboka amin'ity androany ity. Na inona ny mbola atodohan'ny fahavalo zay mbola isitona midina, isitona midina, tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary za tsy manaiky idiny zany ah, za tsy manaiky latsaka ambany zany, fa efa eo toeran'ny voninahitra eny amin'ny anaran'i Jesosy. Satana tsy azonao kitina zany mihitsy any fizikiko, tsy amitiko mora zany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy amitiko voly zany amin'ny anaran'i Jesosy.
fandriamanitra no manafaka Jesosy eo inty aho e. ka mitarika ao amin'ny voninahitra tsy maintsy tafita tsy maintsy tafavoaka tsy maintsy lasa lavitra amin'ny anaran'i Jesosy tompo aviana aza Musanakawa Sangana moramotsika Semedika no zanakao avetsika ihany Simedika no zanakawa sayo Umiuta izay vitako falitanana Umisuswa amananza uwewa Garana na tanantsika dilaza mafo e Jesosy eo inty aho e Astanatony tananao dia vereny zao vavaka zao amin'ny anara maheran'i Jesosy anara maheran'i Jesosy za dia mamotika an'io za dia mamotika ny siny hoditra tonta rehetra lay toetrako teo aloha toetrako teo aloha lay maizy ateo aloha maizy ateo aloha tsy avelako anakanatsony zany velako anakanantsony zany mila mandeha lavitra mila mandeha lavitra zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra tsy azo tazomina zany tsy azo tsony tazomina zany tsony manomboka an'io manomboka an'io ny siny hoditra tonta rehetra toetra tonta rehetra lay olona teo aloha olona lay toetrako teo aloha toetrako teo aloha poteko zany potehako zany amin'ny anara maheran'i Jesosy anara maheran'i Jesosy tsy mahazo miseho aty anatiko aty tsony tsy mahazo mitsangana itsony mahazo mitsangana itsony manomboka amin'izao fotoana izao manomboka amin'izao fotoana tonga izao olom-baovao ah tonga olo-baovao tonga olom-baovao ah tonga olo-baovao ary miaraka amin'izany ihany koa ary miaraka amin'izany misakatsakana rehetra sakatsakana rehetra karazana blokazy karazana blocage limitation limitation fetra fetra obstacle obstacle barrière barrière zay nijoro teo alohako teo teo alohako dia hitsangana androany tsangana androany andravany zany mandrava zany amin'ny anara maheran'i Jesosy tsy mijanona ho moyenne zany ny fiainako moyenne zany tsy maintsy mamiratra tsy mamiratra tsy maintsy tafita tsy maintsy lasa lavitra satria ny Andriamanitra ivavahako Andriamanitra lehibe Andriamanitra lehibe tsapako zao a fa nisy karazana toetra fa nisy karazana toetra zay velona tany anatiko tany velona tanatiko tany araka ny voalazan'ny soratra masina teo volazany soratra masina zay niazona zay niazona nanakana nanakana karazana siny hoditra tota karazana sinotra tonga zay natonga zay natonga tsy nandray divay vaovao mihitsy vaovao tsy nahita ny fiasan'Andriamanitra ny fiasan'Andriamanitra tsy nety niakatra mihitsy ny fiainako niakatra mihitsy mahita zavatra ihany ah mahita zavatra ihany fa noho ny famindram-pon'Andriamanitra fa manomboka androany fa manomboka androany anao zavatra lehibe zavatra Jehova lehibe anao zavatra lehibe Andriamanitra zavatra lehibe Andriamanitra eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainako amin'ny anara maheran'i amin'ny Jesosy anara maheran'i Jesosy halleluja 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 ivavaka ianao a eo mpitsanganana eo a aza nanana antra mihitsy poteo reo karazana toetra manakana anao reo teneny mihitsy ianao mila miteny mety marina fa mety heniny olona ny secret anao to anatin'ny tokantrano maheno ny vadinao maheno ny zanakao tsy maninona ane zany reo nge tsy mavonjy anao e tsy misy olombela mavonjy anao zany ary nienatra koa ane tsy avonjy anao e vo mainky afaty anao azy zao mitsora amin'Andriamanitra mihitsy esory toero mihitsy hoe tia ny zavatra mbola mamatotra poteko ny fiatsaram-bela tsy ianao mifosa olona ianao rahalahy ny baiboly agny milaza manao hoe zay tsy mamelona ny ankonany dia ratsy noho ny tsy mino e misy rahalahy mahafinaritra be ianao eo anivon'ny namanao eo anivon'ny mpiara-mianatra eo anivon'ny mpiara-miasa ao tokantrano ianao nefa tsy zany
ary zay mantonga ny vadinao tsy resy lahatra mihitsy manaraka anao, ny zanakao tsy mety manaraka anao satria ny zavatra teneny ny vavanao hafa fa ny toetranao hafa. Nefa zao ny tokony ho fantatrao, ny toetranao dia miteny lavitra noho ny zavatra teneny ny vavanao. Ary zay ny teneniko teo manao hoe tsy ny vavantsika ihany ny tokony mitory filazantsara fa ny toetratsika, ny fiainantsika ihany koa. Ka hivavaka ianao amin'izao fotoan'izao, anampy ianao Andriamanitra, anafaka anao Jesosy, ho tonga olom-baovao ianao. Ary manomboka androany dia sako milaza amin'ity fa raha ho tonga olom-baovao ianao, hiala ilay sy ny otra-tota, anao zavatra lehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Alleluia. Anangana anao fitahiana lehibe tokoa Andriamanitra. Amen. Ary ny tompo dia mpiakatra anao ho ambony noho ny mpiara-miasa rehetrarehetra, ho ambony noho ny fianakaviana sy ny paitapo rehetrarehetra, Amen. rehefa miala amin'ny blokazy rehetrarehetra sy ny karazana sakana amin'ny alalan'ny toetra. Hivavakantsika amin'izao fotoan'izao dia poteo zany aza nanana antra mihitsy, io no manakana ny lalanao io, Anaran Jesosy. io no manakana ny lalanao, sy ny hoditra tonta, io no miazona anao. divay tonta. Poteko hoe Androany dia potena amin'izay. levina levina Amin'ny levina, anaran Jesosy. Miala Le tena olona tokoa ty. tsy izy, le olona taloha. miala Zay tena sena tokoa ty zany. maty-patotra tamin'ny toetra ratsy, miatsara velatsi, toetra tsy avy amin'Andriamanitra. Dia Amin'ny potena anaran'i io. Jesosy. Amin'ny anaran Jesosy. Miala amin'ny anaran Jesosy. Ireo karazana toe-po miavonavona, toe-po manao tsinotsinona ny olona, manao tsinotsinona ny hafa. Androany dia miala. Toetra tia manambanimbany ny hafa, Amin'ny anaran ohatrany tsy tia Jesosy. mifandray aman'olona zany, ohatrany tia manao tsinotsinona ny hafa, ohatrany tia manambonimbony teny zany. Poteo hiala ao anatinao zany complexe d'infériorité na supériorité. Esory zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, esory amin'ny anara maherin'i Jesosy. Ireo karazana toetra miatsara velatsi, manka ala olona, Afaka. mora tafitona, Afaka le olona hafa. tia miady aman'olona, tia mifanditra. Poteko zany hiala ty anatiko aty, ny toe-po hafahafa. Lasa manana ohatrany toe-pony zao tontolo zao nefa olona kristianina, olona mpivavaka nefa ny toe-po tsy milamina. Ireo karazana Le toe-po olona. teo aloha tany aloha tany mbola tsy mivavaka eny, mbola mitady anaraka any amin'izao fotoan'izao. Non, tsy kenay zany. Poteko zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Tena io. Kristy. Le voliko zany manaka anazy zany. Anaran Jesosy. Ireo karazana toe-tsaina tsy mahomby tany amin'izao tontolo zao, mbola mitady anarakaraka ty amin'Andriamanitra ty, amin'ny anara maherin'i Jesosy. miala. Arotako zany, Rota. arotako zany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Rotana. Levina amin'ny anara maherin'i Jesosy Amin'ny Kristy. anaran Jesosy. Potika zany amin'ny anara maherin'i Tena Jesosy le Kristy. olona mitaraka ny Olona amin'ny vaovao fifinjan-dalana. maresy lahatra olona ny fitondratenako, ny Olona toetrako, hafahafa. ny Olona fiainako, tady ny hipetraka ao fiainako. anatinay. Amin'ny Zavatra anaran tenen'ny Jesosy vavaka hafa. manomboka androany, maresy lahatra olona. Tsy ny vavaka ny mitory filazantsara fa ny toetrako ihany koa. Rehefa tsy resiko lahatra amin'ny zavatra tenen'ny vavako ny fianakaviako, dia reseko lahatra amin'ny fitondratenako izy, amin'ny toetrako zay avaozina isan'andro amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, Anara maherin'i Jesosy. amin'ny anaran'i Jesosy. Anara maherin'i Jesosy. Toizantsika ny Mandroaka ireo vavaka, karazana olona tsy izy ao anatinay. anomboka ho pitentsika ny Zay karazana karazana blocage, ny sakatsakana sy rehetrarehetra, lotra tonta. ireo karazana limitation, Yala! obstacle rehetrarehetra, Amin'ny anaran'i reo hery Jesosy. zay miazona anao tsy handeha lavitra, reo hery zay miazona ny fiainanao Amin'ny efa ny eo anaran'i ihany, Jesosy. antontonony ihany. Tokony tena ho ampiasain'Andriamanitra be ianao, tokony tena ho lasa lavitra ianao, tokony tena hisongadina ianao, fa misy zavatra oatra miazona anao zany. Roatsika amin'ny anaran'i Jesosy Satana hiala amin'ny fiainantsika, Miala daholo. amin'ny anara maherin'i Jesosy. Na vaiza karazana blocage, fanamiazona na tamin'ny alalan'ny toetranao, na Miazona anao tsy tamin'ny afaka alalan'ny mandeha fiainana lavitra. zay nazatranao, Miazona anay tsy afaka mitombo tena amin'ny anara maherin'i amin'ny Jesosy. sitrapon'Andriamanitra. Miazona anay tsy afaka manao asan'Andriamanitra. Ireo karazana olona tsy izy, olona hafahafa, rehefa na tsy izy, karazana divay taloha, divay tsy izy, divay tonta. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, poteny amin'ny anaran'i Jesosy, ravainy amin'ny anaran'i Jesosy. Misakana, mitondra blocage, mitondra fandravana. Androany dia miala amin'ny anaran'i Ianao maheno hoe Jesosy. misy family viliana foana ny anjara voatendrinao, efa akaiky ny valimbavaka dia miodina rehefa avy eo, miembotra rehefa avy eo. Henonao mihitsy hoe bloqué ny zavatra ataonao, tsy mandeha amin'lohany ny zavatra ataonao, ohatrany tena mitongizina mihitsy, tsy mety mandeha mizotra araka ny tokony ho izy ny zavatra ataonao. Mitsangana dia mivavah amin'izao fotoan'izao, poteo amin'ny anara maherin'i Jesosy. Hitsangana hamonjy ianao Andriamanitra, anokatra lalanao anao izy, anampy anao izy amin'ity androany ity, ary anomboka andeha lavitra ianao, andeha tsara ny zavatra rehetra. Ndao ary
Roy amin'ny anarana Jesosy. Miala amin'ny anarana Jesosy. Miala satana, miala satana, miala anjara voaterinay, anjara fitahinanay, anjara fahasoavana. Miala amin'ny anarana Jesosy. Poteko amin'ny anarana Jesosy. Amin'ny anarana Jesosy. Ny anjara voateny roa dia tsy maintsy hoa, ny anjarako tsy maintsy hoa, ny fitahina hoa tsy maintsy hoa amin'ny anarana Jesosy. Ireo sakatsakana rehetra oman'ny devoly, oman'ny fahavalo, ravo zany amin'ny anarana Jesosy. Baiboly dia milaza fa izao sy olo zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Io asan'ny devoly manapotika amin'ny fiainana io amin'ny anarana Jesosy. Zay miazona ny ara-panahy tsy roso tsara. Miazona ohatra ny tsy tena ampiasain'Andriamanitra tsara fa ohatra ny moyenne ihany. Poteko zany amin'ny anarana Jesosy, manakana ny fidiram-bolako, manakana ny fiainam-pitiavako, ohatra ny miazona zany. Poteko zany amin'ny anarana Jesosy, toy izy ny vavaka amin'izao fotoan'izao, toy izy ny vavaka. Miala ny blokazy hoe, miala ny karazana fananatsatoka rehetra. Miala blokazy io tsatoka rehetra eo logo amin'ny anarana Jesosy. Manomboka mitenena amin'izao fotoan'izao fa mandeha tsara ny zavatra rehetra, mandeha tsara ny fiainanao, mandeha tsara ny zavatra rehetra, manomboka mahita fombiazana ianao, miala ny fananatsatoka rehetra, miala karazana blokazy rehetrarehetra amin'ny anarana Jesosy Kristy. Amin'ny anarana Jesosy, rava ny herin'ny blokazy avy amin'ny satana rehetrarehetra, avy amin'ny devoly, avy amin'ny satana rehetrarehetra, avy amin'ny Lucifera, miala ny sakatsakana rehetrarehetra, ny karazana tsy fahombiazana rehetrarehetra avy amin'ny devoly, na avy amin'ny toetana ihany koa, avy amin'ny zavatra nyainana teo aloha, arodana zany amin'ny anarana Jesosy. Afak'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Miazona eo amin'ny refy aton'io moyen'io amin'ny anarana Jesosy. Tena amin'ny anarana Jesosy. Ravaina amin'ny anarana Jesosy fa ny fiainanay tsy maintsy miakatra. Tonga faratapoko ampiasain'Andriamanitra. Tsy azon'izy sakanana, tsy azon'izy ho azonina tsony zay fa ny fiainanay mandeha, fiainanay tafakatra ambony amin'ny anarana Jesosy. Ny tsara lavitra no manin'Andriamanitra anay dia ny faratapoko. Mamiratra. Anarana Jesosy. Hita tsy maintsy tonga tamin'ny faratapoko. Songadina, impacte mondial, impacte national. Fetsaka ngeza be mihitsy eo amin'ny fiainanay manomboka androany amin'ny anarana Jesosy. Tsy ho takotakona zany intsony ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy hijanona eo amin'ny antonontonony amin'ny anarana Jesosy. Asandrato ny taninao very zao vavaka zao. Amin'ny anarana Jesosy Kristy. Za dia mandrodana, mandrava ny endrika blokazy rehetra, ireo karazana hery zay miazona, miazona ny ara-panahiko, miazona ny fiainako, mahatonga ohatra ny eo ihany ny fiainako, tsy manaiky tsony manomboka amin'izao fotoan'izao, ravako zany, poteko zany, lay sy mihoditra tota, karazana hery rehetrarehetra zay miazona, manakana ny lalako, poteko zany amin'ny anarana Jesosy, poteko zany amin'ny anarana Jesosy. Jesosy io efa nanamboatra ny toetra koa, efa nanamboatra ny zany mihitsy ary efa nitsotra teto anaty-tsenao aho, niaiky teto anaty-tsenao aho, efa nanangana ianao. Ireo karazana sakana rehetra, vokatry ny toetrako, vokatry ny maizy aho, efa nanafaka tamin'izany ianao. Blokazy avy amin'ny satana kosa, avy amin'ny devoly, avy amin'ny loharanon'ny fianakaviako, fianakaviana zay mipirako, karazana fananaozana, zavatra mempita, za kosa aloha tsy manaiky an'izany, tsy manaiky an'izany tsy akeko zany amin'ny anarana Jesosy. Za karazany hafa mihitsy, zanak'Andriamanitra, manana an Jesosy velona aty anatiko aty amin'ny anarana Jesosy. Loharano avy eo amin'ny fianakaviako zay mahatonga ny fianakaviako sy ny preta-po amiko ho eo ihany ny fiainany, tsy manaiky an'izany karazana fananaozana, fanamempita, fanana blokazy, obstacle avy amin'ny satana amin'ny anarana Jesosy. Karazana limitation, fetsa, hery mametra ny fiainako, arodako zany, tsy maintsy mamiratra, lasa lavitra, ary tsy za ihany fa za sy ny taranako, tahaka ny Gideona zay nahita ny tenany teo aloha fa olona tsinitsininy, taranaka mandry fa rehefa nisokafan'Andriamanitra ny sainy dia nahita izy fa lela mahery afaka mitarika firenena,
manana fiantraikany nasional fiantraikany maneran-tany tahaka an'izany koa teo aloha fijeriko tena hita manao hoe olona tsinotsinona olona ambany a olona mahantra fa manomboka androany de misokatra ny maso fa za karazan'olona misy fiantraikany maneran-tany amin'ny anara-maherin' Jesosy andeha lavitra mahavita zavatra ambinina tsy limité tsony ny fiainako manomboka androany miala ny feta rehetra miala ny sakana rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy zao a raha ray aman-dreny ianao a somary metro tanana ny zanako ndridrandrindra raha ray mpianakaviana ianao atao hoana moa zany raha ohatra hoe tsy atotokantrano ray mpianakaviana de ianao maman zany ianao reny no mivavaka ho an'ny zanako lasa ny zanako vavy raha vao no karazana limitation na karazana fety zay mamatra ny zanakao misy karazana fianakaviana eo amin'ny klasy fanadinana BEPC de tsy maintsy mijanona misy ndray matody ihany any amin'ny famaranana anala baka tsy azo mibaka de mijanona eo misy aza mbola any ambany noho zany tsy maninony zany fa ivavaka tsika am'izao fotoana zao fa ndraindray karazana hery mihitsy miazona an'le taranaka sy le génération hijanona ho antontonony ihany de raha totokantrano ny zanakao de ivavaka ho azy ianao am'izao fotoana zao zay mpanompon'Andriamanitra kosa mpiara-miasa rehetrarehetra de ivavaka ho atsika ihany koa mba hiala reo karazana hery zay miazona ny fiainatsika ny zanak'Andriamanitra ny tokony hisongadiny amin'ity fiainana ty ny zanak'Andriamanitra ny tokony hamiratra am'izao fotoana zao jereo tsara ary David zany ry Solomon ary Gideon ary Jefta tonga de mamiratra ary hitan'ny olona mihitsy hoe zany ny fitahin'Andriamanitra zany ny fomban'Andriamanitra ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra ka ivavaka ianao am'izao fotoana zao vavao an'ny zanakao tenena zavatra tsara momba ny zanakao aza manaiky ianao ny taranako ndray hoe mety mialatsiny a ohatrany hoe somary taratara angamba ny zanakao tsy de maharaka ny ampianarana aza tenenao izy manao hoe ianao tena bady ianao tena vendrana ianao tena ohatra ny dadanao mihitsy ianao ohatra ny mamanao mihitsy aza miteneny zany na hoe ianao ohatra ny zokonao mihitsy aza tenenany zany izy fina ny tompo raha ny teneny zany ianao fa eto ianao de ivavaka am'izao fotoana zao de ivavaka ho an'ny zanakao ianao andravany karazana blocage reo karazana loharano ratsy avy any amin'ny fianakaviana reo karazana limitation zay mamaritra ny fianakaviana zay nipoiranao tsy afaka hialao mihitsy ianao raha tsy manrodana an'io tahaka ny Gideon narodany Gideon aloha le fananiasa tao amin'ny fianakaviany zay izy vo afaka niakatra ho ambony no mipaita-po rehetrarehetra vavaka tsika am'izao fotoana zao ary ny anaran'i Jesosy Kristy dao ary metro tanana ny zanakao metro tanana ny zanakao Jesosy hitanany ray aman-dreny lohany zanany io manomboka eo am'izay ny anaran'i Jesosy any de miakatra mihoatra am'izay ny nivaon'ireo zaza reo amin'ny anaran'i taranaka voafity taranaka tahin'Andriamanitra rehefa manomboka miakatra ny fiainan'ireo taranaka feno voninahitra taranaka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anarany maherin'i Jesosy Kristy reo karazana amin'ny anara maherin'i Jesosy zay stagna tsy mety misokatra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy mavita zavatra tsy mety matsangany zavatra tahinany taranaka mahitatra zavatra amin'ny anara maherin'i Jesosy mavita zavatra tsy manam-pahefana reo karazana vehivavy sy lehilahy tsy mety manambady nefa efa tonga fotoana tokony anambadiana bloqué mitsatoka tahaka ny potony jirama manomboka eto de miala zany limitation zany amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana aretina miverimberina sy cancer eo amin'ny fiainan'ny olona zay mona tady azo an'ireo taranaka reto lafa amin'ny anaran'i Jesosy daholo lafa daholo zany am'izao fotoana ankehitriny zao reo karazana taranaka tsy mety manana trano tsy mety manana trano amin'ny anara maherin'i Jesosy taranak'ireo am'izay zany amin'ny anaran'i Jesosy manomboka zao tahin'Andriamanitra tahaka tahin'Andriamanitra ho tahina ny taranaky ny marina ho tonga mahery ambonin'ny tany izy de ho tahakan'izany ny taranakay manomboka androany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra zay mivoaka avy ao aminay avy amin'ity tokantrano sy ankonana ity de tsy misy mahantra sy sahirany zany tsy misy taranaka marary lava sy osa zany fa taranaka mahery ambonin'ny tany manova zavatra eto am'izao tontolo zao manana toerana ambony manana ny maizy azy ny taranaka izy
ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy rota tao anatin'ny tonga fanambarana parika ozina fanapetraka toerany mpanapaka amin'izay eto zany amin'izao vehivavy tontolo rota izany ka na dia nipoitra avy Saotra tamina Jesosy. tokantrano ratsy aza Saotra Jesosy. reto olona reto na dia manana Saotra tena Jesosy. tsy manjary aza ny ray aman-dreny Manombomy deran'Andriamanitra mankalaza ny tompo. tafavoaka Saotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Makasitraka Jesosy io. Oh, halleluja. tokony fitarianao zay Saotra ary zay dia Tompo. misaotra ny amin'ny valimbavaka Saotra Ray ao. saotra ny amin'ny fahasoavana Saotra saotra ny Tompo. amin'ny fanany fahendrena Saotra nomenao Jesosy Kristy manokana an'ireo taranaka ireo voninahitra dia ho anao efa niala ny karazana limitation rehetrarehetra ho tonga ny divay vaovao fefanomenao fitahina amin'ny izany anaran'i Jesosy. halleluja misandrata amin'ny anaran'i Jesosy asarato ny tananao dia raisy ny tsodrano tsodrananao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy anambina ny lalanao aneny tompo ary ho tonga eo aminao lay divay vaovao dia ny maridrefy vaovao fagagana vaovao valimbavaka vaovao zay mbola tsy nataon'Andriamanitra mihitsy ho ataon'ny tompo eo amin'ny fiainanao zany ary ny fiatraiky anao manomboka androany dia tsy hijanona eo amin'ny fokotany misy ianao tsy hijanona eo amin'ny fianakavianao fa ho tsapan'ny olona rehetrarehetra fa misy Andriamanitra mahery miaraka aminao ary ho ataon'ny tompo misongadina ianao manomboka amin'ity androany ity efa rava ny karazana limitation karazana fetra rehetrarehetra karazana blocage noho zany miomana fandehalavitra ianao ary ny tana maherin'Andriamanitra dia ao aminao ianao no navitra ny ankohonanao sy ny fianakavianao ianao no navitra mipreta-po aminao anavitra mipretanana aminao ho tahinany ny tananao avanana sy ny tananao avy anakarena sy ambina amin'ny zavatra rehetra nay ianao hiazakazaka ny fiainanao manomboka androany tahaka nyreny hoe olona anankiray na soavaly anankiray no azonina tady efa ely izy ny te azakazaka fa tsy afaka rehefa niala ny fatotra niazakazaka mafy zany soavaly zany dia ho tahaka an'izany ny fiainanao manomboka amin'ity androany ity ao ambadika zao tsodrano zao ity fotoana androany ity satria rava ny blocage rava ny kazana limitation rehetrarehetra anomboka hiazakazaka mafy ny fiainanao nefa tsy hiaran-doza amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ho tahin'Andriamanitra sombin'Andriamanitra ny fiainanao ho tahina ny ara-pananao ampiasanao Andriamanitra ombanao amikery Andriamanitra ary hitola gaga ny olona rehetrarehetra ahitany fomban'Andriamanitra ho amin'ity tokantrano ity ho amin'ity vehivavy ity ho amin'ity lehilahy ity ho amin'ity tanora sy ray aman-dreny ity amin'ny anara maherin'i Jesosy ho tahinany any ara-pananao ho tahinany ara-bolanao ho tahinany tokantranonao ho tahinany fiainam-pitiavanao ho tahina ihany koa ny fahasalamanao miova ny fanaka rehetrarehetra atao anatin'ity tokantrano ity matamana izao tokantrano zao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ho tanteraka aminao ane zany sika rehetra miara-manao hoe amen tahin'Andriamanitra tompoko Uyanao tena kejakan
indraindray rehefa miova hevitrao satria tsy miorina amin'ny teninao nanalavitra ny fitiavanao tafasarakao taminao sofatonganao nampaheri Sofatonganao nampaheri